Vavakantsika Andriamanitra misaotra sy miterana anao fa tafavory indray ny ekipan'ny télévision miaraka amin'ireo téléspectateurs rehetra izay rehetra fonina hanompo anao ihany koa katsaka mandrakariva ny fanjakanao sy ny fahamarinanao dia misaotra anao fa velon'aina izay ary mbola tsara ty rentrée scolaire ity na ny rentrée spirituelle satria ao aminao dia fianarana mandrakariva ka dia mampianaranay androany ianao Andriamanitra satria ianao ny mpampianatra tsara nampanantenan'i Jesosy Kristy tompo hoe rehefa ho avy ny fanany fahamarinana dia izy no hampianatra anareo ny marina rehetra ka dia mitenena tompo araka ny fombanao raiso anao voninahitra sy midera amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ina tonga dia meko androla falevatrandreka mba fitenenana akotsafa minana eny ara dia ampifaliana trano ry mpianoavana sy mpanaraka tsy tapaka an'izao fandarana TV HP zao no hitsidianay ny tokantranontsika tsiraray avy indray amin'ity fandarana TV HP ty fandarana zay niato kely moa noho ny antony maro samihafa fandamina maro samihafa ary tao ihany koa ny fialan-tsasatra dia tafaverina soamatsara zay isaorana ny tompo ampahery antsika ary hitondra resadresaka mikasika indrindra ny loha hevitra androany aloha mialohan'ny mezako nyreto namana mpiara-miasa reto irabanareo mpijery mpanaraka tsy tapaka zao fandarana zao mikasika indrindra zany atao hoe fialan-tsasatra zany maro ny loha hevitra ho resahanao fa mialohan'izany aloha dia omeko ny namako rahalahy mpiara-miasa pasteur Mario Razafimanjato sy rahalahy Hery Manapasaka ny fitenenana aloha iarahaba indray ny mpijery antsika pasteur Mario mialanao avy hatrany fitenenana. Eny ary voninahitra mantsika an'Andriamanitra leliany mikasika ny lohateny moa zany fanambarany rahalahy fary teo vita ny fialan-tsasatra kanefa dia fantatra ihany koa fa ny fanahintsika tsy miala sasatra mihitsy na ny fiainam-panahiny kristianina ny vatana miala sasatra amin'ny fianarana sy ny asa atao fa ny fanahintsika kosa maha olombelona tsika satria tsika dia azo adiny fa ny fanahy no maha olona ary misy fanahin'Andriamanitra mitoetra anatintsika ao dia tsy midika koa nefa zany fa vongam-panahy koa tsika fa tsy afaka hinan-kanina na mba hiala sasatra na atorona hanao ny asa aman-draharaha fa tena misy mihitsy zay apetraka tsara zany ny lamina rehetra hoe fianarana asa torimaso na repos fa indrindra fa ny vakansa na fiala sasatra ho tsika dia izay indrindra no resantsika zany mikasika zay andro ka mifanontaniana apetraka ngamba dia hoe inona maro moa ny atao hoe vakansa na fialan-tsasatra inona ny tombotsoa azo amin'izany tsy maintsy atao ve izy zany ary inona no lesona azo tomona raha ataoko hoe samy nanao vakansa atao tsy rehetrrehetra teo inona no tsara tokony toizina inona no ratsy kosa satria fiainanao iatozoro dia au débat misy foana ny positif sy négatif ka dia andraisintsika lesona angamba zay dinidinika mba nitafitrano zay ngamba ny azoko ampidirina azy dia ny ten'Andriamanitra moa milaza zay hoe makanesa ty ampoka ianareo zay miasa fatratra sy mafisatritana sy ny tompo mba tiotoko fa raiky amby folo ny fahavalo misy an'izany fa izaho izy amenareo fitsarana ny fitsaranao ny tompo io zany tsy vakansa akory io fa fitsaharana na hoe fiadanam-po ny tompo dia nilaza mihitsy ao amin'ny toy ileo hoe tozokako izy mianara amiko dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo ka le fitsaharana raha-panahy zany raka nambaraka to tsy vakansa akory fa fitsaharana fiadanam-po ndeha ataontsika hoe fahasambarana mihitsy angamba zay ny azo lazana azy dia zay fahasambarana fiadanam-po ao anaty zay zany dia tokony hiseho ity ivelany ity amin'ny endrika ivelany na fitsikitsikinao fifandraisanao man'olona indrindra fa manomboka ny vady aman-janaka ao antokantrano namana sy mpiara-miasa raha ohatra ka afaka miaraka manao vakansa dia zany zany no anisan'ny tiriko kely zay ten'Andriamanitra matiotoko faraka ny folo andiny fa valo amby roapolo ka hatramin'ny telopolo makasitraka raha lafaly aperiko anao ary fitenena. Makasitraka pasteur amin'izay taridalana tarikevitra mikasika ny thème androany zay
mino aho fa manakambara ihany koa ho fanombohana ny fotoana rahalahy hery manampy raha saka manarina ka dia meko anao avy hatrany ihany koa ny fitehenana rahalahy hery manampy. Eny ary misaotra anao rahalahy faly ary misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina ihany koa napiditra tamin'ny vavaka sy ny fampidirana ihany koa amin'ity lohateny mahafinaritra ity hoe ny fialan-tsasatra zany na hoe ny vakansy. Ny tenako zany dia miaraba antsika rehetra aloha, miaraba ny rahalahy anabavy izay manatrika eto ary izay mbola anatrika tsy mivantana ihany koa fa manatrika rehefa aorianany rehefa mivoaka amin'ny YouTube izy ity, ary dia miaraba antsika rehetra era-po era-tsaina, fifaliana tena hoe faly dia faly indray zany miverina manokatra ity fandarana televiziona ity indray amin'ity fidirana aorianan'ny fialan-tsasatra ity. Mazava be ny tenin'ny ny pasteur mpitandrina teo fa ny apikokely fotsiny hoe indraindray ohatrany hoe mety velom-panontaniana tokoa ngamba ny kristianina sasasasa manao hoe ilaina ve ny fialan-tsasatra, ilaina ve ny vakansy. Efa nazavain'ny pasteur teo moa mahasamihafa ny atao hoe fialan-tsasatra sy ny fitsarana, tsaratra tsy mitovy izay zavatra izay, fa dia efa mazava be izay fa le tsika miresaka hoe fialan-tsasatra zany le vakansy zany no resahana samy mandalo vakansy. Misy ny sasany mandalo vakansy zany tsy voatery izy hoe andeha hanao atao hoe fitsangatsanganana miala lavitra mandeha, tsy maintsy miala eo amin'ny tany ny firenenany fa mety miala sasatra izy tsy miala ao amin'ny tranony fa ahoana marina moa fisiona zany atao hoe fialan-tsasatra ary mety samy manana ny heviny daholo tsika rehetra ary eo mihitsy moa amin'ny dinidinika angamba no betsaka koa mety mbola misy fanontaniana manampy sy misintona tsika bebe koa entina anazavana atao hoe fialan-tsasatra na vakansy zany. Dia apetrako amin'ny rahalahy izay mpandrindra moa zany, ny mpandrindra dia ny rahalahy faly anio ka dia menanao ngamba fiandrindrana sy ny fiatsonan'ireo ranabavy na rahalahy mety hiditra amin'izao fanontaniana fanetsiketsehana izao dia misaotratsika dia apetrako aminao rahalahy ny fitohizana zany hoe inona no hitarianao azao resadresaka zao satria ianao moa mifandrindra androany. Ya, makasitraka rahalahy hery manampy nanome ny fitenenana arak'izay voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra zay dia hitafatafy eto tokoa tsika mikasika an'izany hoe fialan-tsasatra zany. Raha vao miresaka hoe fialan-tsasatra dia tafiditra ao an-tsaintsika avy hatrany amin'ny maha-olombelona antsika moa zany ny hoe fitsarana, ary tsaroa fa Andriamanitra raha namorona an'izao tontolo izao dia nisy ny atao hoe andro fahafito izay atao hoe andro fitsarana nananjanon'Andriamanitra ny asa rehetra nataony zany. Rehefa vita ny asa rehetra nataony dia mety nadinidinika izy hoe nanahoana ny zavatra noforoniko izay no atao hoe any amin'ny Genesis toko 2 any moa nahitantsika an'izany. Dia itsika koa rehefa hoe ampitahaina zany fa tsy hoe tena hoe mitovy tanteraka moa zany fa hafa mihitsy ny zavatra fitsarana nieritreretin'Andriamanitra fa itsika koa zany amin'ny olombelona antsika ihany koa dia manana asa manadidi sy andraikitra ao anatin'ny fotoana rehetra, fa misy koa ny fotoana hoe hitsarana zany izay angamba no ataontsika hoe vakansa ho antsika hoe mitsahatra amin'ny zavatra natao, ary ao anatin'izany fitsarana zany dia tena ao tokoa ny fandinihan-tena, ao ny fanovozan-kery satria ety an-tany-pediny tsika mila manovo hery tsara satria maro ihany koa ny ady atrehantsika manoloana ny fakam-panahy, manoloana ny zavatra misy eo amin'ny fiainana. Ao ihany koa raha ohatra ka hiresaka ny ao an-tokantrano tsika fotoana fanararotana, anaovana fanadiovana, anaovana fandaminana, anaovana fanovana ihany koa, ary azo raisina ihany koa zay amin'ny lafiny ara-panahy ka dia mintsomana tena fa manakambara vetivety tsika izay anasana tsika rehetra moa zany handray anjara satria resadresaka oty tsisy hoe invité manokana fa resadresaka tafatafa ho antsika tsirairay avy ka dia manasa tsika mpitiavana raha misy fanontaniana sady tianao apetraka ety am-piandohana dia misokatra malalaka ao antsika ny fitenenana ho antsika melantsika avy hatrany ary ny fitenenana. Sady misy manana fanontaniana na te resadresaka mikasika ny simoa zany dia atao resadresaka kamba mifanontany hoe taiza ianao na vakansa inona izay ngamba dia miainga amin'izay tsy fantako na miainga amin'ilay izy any an-tany efa misy metsiketsika zany. Aleo mivaky aloha zany tonga dia efa andray fitenena izy satria
raha vatsy Jesosy dia tia metraka fanontaniana ary ny tenako an'izay tema mahafinaritra izay arosonareo ekipan'ny televiziona izay kasika ny amin'ny fialan-tsasatra, kasika ny amin'ny koa hoe fahafinaretana ao anatin'izay mila miala sasatra ny vatana dia mila fahafinaretan'ny saina ihany koa. Ny fahantanapetraka dia hatray zara ny limitiny izay amin'ny kristianantsika. Vova hoe rehefa tena miala sasatra dia tena hoe miala sasatra tanteraka mihitsy fahafinaretana amin'izay tena hoe tiantsika hitondrana azy sa mbola afaka mbola tsisy limity intsony zany sa hoe mbola misy zavatra tokony apetraka ihany na ao anatin'izay fialan-tsasatra aritsika. Dia ny fanontana mba manetiketika mino fa mpieny koa dia mba maniry fantatra amin'izay hoe asiana limity tokoa hoe ty vakansy ty na ty fialan-tsasatra ty sa dia hoe tena hoe on s'éclate izay ataontsika fa tsy atsitsika ty amin'ny vakansy mety hoe tsika famille rery mitokana rery ny mandeha, mety couple rery ny mandeha, mety ohatr'izay dia ohatrany ahoana ny limity zany zay zany ny fanontaniana ankasitraka sady ny amin'ny valiteny. Angamba hifandimbytsika maly an'izay fa raisika angamba aloha ny valiteny raisiko fotsiny angamba zany hoe fandimby zany hoe fameno eto zany ny valitentsika. Za manokana aloha raisiko amin'ilay teny fotsiny aloha hoe fialan-tsasatra zany no raisiko amin'ilay izy teny malagasy zany andraisako hoe fialan-tsasatra zany hoe efa nisy sasatra zany teo, sasatra amin'ny fiainana andavanandro, sasatra amin'ny asa zany asa aman-draharaha zay angamba no raisako azy ary iny itovizana daholo na olona kristianina na tsy kristianina zany na mpino na tsy mpino dia itovizana daholo hoe ny sasatra izy nandritra ny fiainana eo amin'ny asa aman-draharaha dia miala sasatra zany hoe ny sasatra zany dia miasa aman-draharaha amiko zany le hoe miala sasatra dia miala amin'ilay fiainana fitadiavana zany hoe miala amin'ilay fiainana azakazaka amin'ny asa aman-draharaha. Asa aman-draharaha ny vela moa zany no tena resahako satria tsy midika koa zany hoe fialan-tsasatra dia tsy handro sakafo koa fa tsy etika intsony na tsy mahafatrano fa le hoe asa aman-draharaha ivelany zany tena resahana zany eo dia mba misasatra zany miala sasatra zany amin'izay miala amin'ilay fahasasarana zany hoe amiko zany le miala amin'ilay asa aman-draharaha andavanandro kanefa dia misy koa le hoe miseklaty moa izy teo izy rahavavy pastera teo hoe miseklaty samy manana ny seklatiny zany tena marina mihitsy le miseklaty tena miseklaty rehefa hoe any amin'ny fialan-tsasatra fa le miseklaty amin'izao tontolo izao dia manao ny tsy fanaony sy manao ny adalàna izy fa isika kosa le miseklaty dia tena miseklaty eo amin'ny tompotsika zany hoe tena mandeha amin'ny ara-panahy tena samy manana ny fafinaretany zany ny fafinaretany izao tontolo izao manana ny azy fa itsika manana ny fafinaretantsika dia le fiombonantsika amin'ny Kristy bebe kokoa dia tena miseklaty tsika amin'ny fiombonana ao amin'ny Kristy ao anatin'izany moa zany mety hoe miseklaty tsika miaraka amin'ny fianakaviana ny ankohonana ohatra satria raha efa lehibe ny ankizy salamy anazy zao efa lehibe ny ankizy efa miasa daholo izy dia rehefa mba tamin'ilay fialan-tsasatra teo zany dia mba ozy ny ankizy hoe andao mba hiaraka daholo satria amin'ny fiainana andavanandro amin'ny asa aman-draharaha tsy mihaona firy mihaona fa zany hoe tsy dia tena ao amin'ny asa aman-draharaha zany dia miaraka nandeha zay zany dia nafinaritra zany ny atonga dia toizako zany ny nafinaritra zany isan'andro zany makany amin'ny ranomasina tamin'ity lerotoaty zany mba ozy izy andao any amin'ny montagne ary dia tena nazoto be satria zaka tena miseklaty amin'ny fitonana amin'ny tompo azy zany tsy tany amin'ny tendrombohitra Sinay fa ozy mba mitovitovy amin'ny tendrombohitra Sinay zany mba hiakarako ambonimbony ky zany fa nahitatra pastera tamin'ny farany teo zaka mba hiakatra ny tendrombohitra fa ny andro Sinay fa niakatra ny tendrombohitra les Alpes zany dia tany amin'ilay Alpes dia tonga teny amin'ny telo teny dia ohatran'ny fifaliana be tsy haiko efa alefako ngamba le sary ny fifaliana be satria vao tonga teo an-tampony dia zavatra nasarika voalohany dia tonga dia nahatsiaro aloha nahatsiaro ny pastera mivady tsipateny amin'ny tendrombohitra Sinay dia tonga dikaka eto kosa mba hanao ihany koa dia vao tonga teny an-tampony tonga dia nivavaka dia nahatsiaro zany tena mideran'Andriamanitra tena kaikikaiky kokoa zany nahatsiaro satria teny an-tampony dia ohatrany hoe teo zany le miseklaty araka fazantsika zay dia izay zany zay menakavy zany rehefa niakatra dia mba miara mivondrona ara-panahy zay dia miara mideran'Andriamanitra mandray gitara dia miara mideran'Andriamanitra fiderana dia mahafinaritra zany
dia ohatr'izay zany le hoe mozika dia ao anatin'izany moa zany dia hoe miala sasatra zany miala amin'ilay fiainana asa aman-draharaha fa dia tena hoe ohatran'ny hoe mba mandeha mitsangatsangana miaraka amin'ny tompo zany. Zay angamba ny azoko ampidirana fotsiny amin'ilay teny hoe miala sasatra zany dia angamba omeko ny asana i pastera na i ralafany no andray manaraka zay anisy ameno an'izay voalaza fofony zay. Ya tonga dia raisiko angamba sa ralafany mbola omeko anao fitenena eny ary misaotra hery manampy angamba izay fizaona vavolombelona izay fa dia marina mihitsy izy araka ny teny zany hoe miala sasatra. Ny olombelona tokotrany dia miasa ary aoka izay tsy miasa tsy inana no izay ny tenan'Andriamanitra zay dia rehefa miasa ianao dia mazava azy mandray karama ianao na mahazo vola zany dia misy vola zany mba atokanao ho an'ny vakansa ho an'ny ankonanao satria itsika kristiana moa zany dia tsy manaraka fa tsy ny toromarika amin'ny baiboly na dia miseklaty tsika na hoe misevade inona koa ny alakazava misy distraire maka rivotra manao récréation zany dia tena tsara indrindra zany dia ny fiainanao eo anivon'ny ankonanao anivon'ny Jerosalema mazava azy satria zay moa zany mahatonga antsika tsomainty hoe vavolombelona araka ny asan'ny apôstôly toko voalohany fahavalo dia onjony tompo hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsampana masina anareo dia ho vavolombeloko manomboka ao Jerosalema manao na fitorantenanao Jerosalema ao ny ankonanao zany indrindra fa ianao ray mpianakaviana manahoana koa ny fitaizanao zanakao indrindra rehefa ny fotoam-pianarana ianao miasa fa rehefa tonga koa zany ny fialan-tsasatra sasatra amin'ny fianarana ny ankizy lofo izy mianatra ny aritory amin'ny examen valy kosa fanadinana na miafaka na tsy miafaka dia tokony miala sasatra izy toy izany koa tsika miasa andro aman'alina raha ho anay vady moa zany dia tena manao plein temps mihitsy amin'ny tiasa amin'ny tombo dia tena araka ny nambarako toe raha niara-panandro isana dia tsy misy vakansa kanefa noho ny responsabilité ho anivon'ny ankonana dia hoentina manao vakansa ny ankizy tiako ambara zany dia hoe raha ho anay mianakavy fotsiny rehefa mandeha zay mitondra ny ankizy manao vakansa dia ao anatin'ny vakansa efa programa fiangonana amin'ny tompona raikitra mpitandrina fiangonana Andriamanitra moa zany izay vidiny tamin'ny rany dia manangona ny fiangonana ray manontolo mihitsy izay afaka dia atao ny programa andeha ny vakansa tsika une semaine na 10 jours arakaraka ny hoe fahafahany rehetrarehetra dia misy karazana atsona hoe camp de famille na hoe fialan-tsasatra mpianakavy anga dia ny azo lazana azy dia natao zay ary isan-taona io no atao dia rehefa makany amin'ny camp de famille na misy séminaire na misy formation dia araraotona ito zany ny mitaiza ny ankizy aloha voalohany indrindra satria ny tompo dia efa laza zay ataonareo amin'ireny madinika ireny ozy izy no ataonareo antio dia za manokana zany dia ny ankizy aloha prioritaire dia hoentina ataony mikilalao ny ankizy dia tonga dia ireny no occupena voalohany zany hoe misy responsable zany karakara ny ankizy dia faharoa ny tanora ihany koa misy responsable ny tanora reo no miakadre tanora zay vadiko moa zany anatin'izany manome karazana formation mahatrany 2 na 3 jours eo miaraka amin'ireo responsable efa voaterina amin'izany dia mampianatra izy ireo no tokony ataony araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony aleha ny zaza dia mandrakantatra izy dia tsy ala amin'izany ny tena koa moa dia zany tanotran'izany dia normal be raha mampita ilay traikefa dia akoatran'izay eo koa ny adulte na ny ray aman-dreny misy fotoana manome formation ny lehilahy rehetra ray mpianakaviana dia ny vadiko indray miandraikitra ihany ny vehivavy rehetra mba hanana tokantrano araka ny tokony izy dia rehefa vita zay formation na camp de famille zay dia miparitaka daholo amin'izay samy manao vakansa satria efa nazo lesona zany na toromarika rehetra hoentina manao vakansa dia raha makeny amin'ny plage ohatra dia marina fa samy manao tenue de plage daholo aloha hoe moa hiavaka amin'olona rehetra misy moa zany tsy mahazaka an'izy satria tsy nitaizana tamin'izany izy
fa araka ny teny Paoly zay miovaha fanaovazana saina mba ahafantarana sitrapon'Andriamanitra dia rahantsika mahafantatra moa zany ten'Andriamanitra zany raha jery ten'Andriamanitra tsika amin'ny Romanina 12 no ahitantsika zany ten'Andriamanitra zany dia hoe antiny faharoa ozy izy hoe fa aza manaraka ozy izy fanao sototontro zao dia mijery no any amin'ny plazy nefany misy ola mitanjatanjaka tena mampalahelo dia tena misy ola miboridana mihitsy tena hoe maka extrême ary tena hitako ny maso mihitsy fa tena manao naturisme fe firazan'andany fa litsy hoe izy rehetrarehetra kory fa misy mitanjaka tena hoe saina ataon'leo fa ianao zany dia mijery zava-misy ianao dia hoe tena mampalahelo marina sototontro zao fa ianao kosa maha-kristiana anao dia manao fitafiana montina azo atao tsara mihitsy zany manao fitafiana montina araka ny tokony izy na dia ny plazy ary dia marina fa mijerijery anao rehefa ahoana koa retoreto hoe ilomano sa tsy ilomano totrany fitafy tondra tsy mba mitovy amin'io fa d'une manière modéré ve firazava zany araka ny ten'Andriamanitra ozy izy hoe aza manaraka ozy ny fanao sototontro zao fa miovaha fanao vozana ny saina zany hoe anatin'ny saina koa zany mila vozana satria ina ny antony fantatrareo izy izy mba ho fantatrareo any koa ny hamatarana ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara akasitrana ary marina reo zany tsara apetraka reo hoe inona ny tsara dia inona no akasitran'Andriamanitra dia inona koa ny marina dia mazava azy tahaka anao mivoaka ny trano sanandro zany raha dia hianatra na dia hiasa mino fa samy mijery fitaratra dao tsy ritra dia mijery fitaratra mamboatra tsireo ny volo ny akanjo ny hoe sady tsara no akasitrana no marina dia mitovy amin'izany koa zany le fampianarana hoe andao aloha mena seminaire ny fiangonana na fikambanana na fianakaviana dia atora tsara izy zao ny antony mahatonga antsika tsy manaraka fanao sototontro zao ary matoa Paoly ny angavy misy tamin'ity fotoana ity hoe mangataka aminareo izy izy rahalahy Paoly moa tsy manambady dia rahalahy foana azy resaka fiteny fa za ray mpianakaviana dia za dia miteny mihitsy rahalahy sy anabavy na hoe ry fianakaviana mangataka amintsika fianakaviana zany mba hijery satria raha reo ankizy ireo fotsiny zanakitsika zao hoe mandeha miverina any ampianary dia hoe nanao na ny vakansa anareo na filaza be zay tary amin'ny plazy tarianana zay tarianana dia tsy maintsy fahatamitany zay tsy tany amin'ny plazy misy fa manina ka ny ray aman-dreny tena tsy manaiky any amin'ny plazy zany mihitsy na savany fa ny antiko dogabo zany dia le hoe mila taizana miankonana amin'ny fialan-tsasatra tahaka an'ireny azavaina tsara hoe mianatra zareo fitazoma tsara fianarana zay koa miasa dia ilaina ny fialan-tsasatra tena falifaminana zay zany le misekla teo zay novadiko teo zany hoe tena miala sasatra sasatra moa efa nazavandrolahy hery tonga amin'ny zay zany no fandraisako fitenena fa mihina ny hafa ny fandraisana anjara indray ohatra ka mbola misy teny za moa mbola amerina rehefa aveo dia averiko an'androla faly ary fitenena Ilara makasitraka nanome fitenena makasitraka anareo korala amin'ny fanazavana zay fanetina moa zany mikasika ty fandarantsika androany ty mikasika ny hoe fialan-tsasatra somary verina kely amin'ny teniko teo amin'ilay hoe resaka hoe fitsarana marina fa maro tokoa ny zavatra sahantsika indrindra amin'ny kristianina ny adidi sy andraikitra zay raisitsika ary manamafy ny tenin'ny pastera fa amin'ny fotoana fialan-tsasatra io zany mba hoe anararotana eny fa na dia salamiko manokana hoe na dia izay mivady fotsiny ary dia fotoana amin'ny fialan-tsasatra io mba hahafahanay zany mba miala voly mba manambomboatra kely amin'ny zavatra rehetra zany efa tiako mariana dia zao hoe ny fitsarana tsy misy indrindra ny ara-panahy ary fantatsika tsara ny zava-misy etỳ amin'ity tany fandalovana ity fa tena hoe ady isan'andro ary ny tenin'Andriamanitra rehejery tenin'Andriamanitra tsika ny amin'ny mika toko 2:10 mika toko 2:10 vakina miararan Jesosy manao hoe mitsangana ka miala fa tsy eto ny fitsarana satria misy faharotona mahatonga fandringanana eto eny fandringanana mafy
fatatsika tsara koa araka voalaza amin'ny pastera tao zao resaka hoe plaztsika tao ny fomba entina makeny amin'ny plaza ny tenus ny rehetrarehetra misy fakapana misy zava-dratsy zay tena hoe mandringana ny fiainan'ny zanak'olombelona ety amin'ity tany ity noho izany ny fialatsasatra ilaina fa ny connexion fanatsika kosa amin'Andriamanitra sy ny fanovozan-kery araka ny lazaiko teny amboloany hoe fotoana hanovozan-kery ihany koa atao inona moa le hery hoentsika miafika ny fiainantsika andavanandro zay fatatsika tsara ny hevin-dratsy ny satana anapotika sy andringana ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra noho izany dia tena hoe mila misaitsaina tsara tsika mila mandinika ihany koa ary indrindra mila mifikitra foana connecté foana amin'Andriamanitra ny fanahintsika mila manovo herintsika satria raha vao misy irika fatatsika tsara fa ny devontsy kely lalana ka raha vao misy irika kely idiran'ny satana ao anatintsika eo vokatry le fangatsiatsiahana ohatra vokatry le tsy fahampian'ny fiainam-bavaka ohatra dia fa mety isy zavatra hanelingelina ny fiainam-panahintsika zay angamba ny tiako hanampiana kely fa zany tsy mahasakana mihitsy tena manamafy mihitsy fa ny fotoana fialan-tsasatra kosa dia mba adinoina kely ny telefôniny ho an'ny mpiara-miasa hoe ianona misy asa ohatran'izao mba adinoina kely zay zavatra hoe zay le hoe valipiti valykasasarana mba hiainantsika tsirairay avy zany mba ahafahantsika videny ao anatintsika eo ary mameno zay zavatra rehetra tsy azontsika tamin'ny fotoana tao anatin'ny fotoana fiasantsika dia tsinona moa zany zavatra fenontsika aveliko eto indray zavatra mila fenontsika mivida fenontsika eo dia ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra zay tsy azo atao vida mihitsy ny ao anatin'ny fotsika fa mila miray amin'Andriamanitra fotsitsika zay ngamba ny azoko ambara fa mino fa manakambara ihany koa tsika mpanaraka sy fijerina mbola misy fantaniana hafa tiantsika apetraka sokatra malalako atsika ny fitenenana. Dia mbola miverina ihany moa izany raha mbola afaka mametraka fanontaniana fa mankasitraka antsika indrindra izay amin'izay valiteny izay fa hitako hoe tena ilaina izany ny fialan-tsasatra ary fialan-tsasatra mazava ho azy fa asiana limity ilay izy satria izay moa ilay tena resaka fanontaniana. Dia raha ohatra misy an'ilay fitenenana ametraka fanontaniana tsika vehivavy dia amenantsika ny fitenenana fa raha ohatra moa mbola misy mimakomana dia resaka avy hatrany indray ny fametrana fanontaniana manaraka. Eny ara ny fanontaniana manaraka apetrako indray mikasika an'izay fialan-tsasatra vakansa sy ny momba tontolony izay ny fanontana manaraka dia misy ve toerana spesialy hoe ty toerana ity tsy azontsika andehanana vakansa, ty toerana ity tsy azon'ny kristianina andehanana sa hoe rehefa plage rehefa toerana misy ranomasina dia azontsika aleha daholo sa aizatra indray zany ny fetran'izay hoe eto ny toerana ity kosa tena tsy azontsika asiana tongotra na hoe tsy mety amin'ny kristianina mandeha amin'iny firenena iny iny toerana iny mety misy ve zay raha misy dia mba afaka azavainareo ve makasitraka rehetrany. Ataoko laharana araka ilay tompoko zany dia raisiko fotsiny aloha dia tohizan'ny rahalahy paster sy rahalahy faly ny toerana tsy azo aleha angamba dia fieritreretako azy izy tsy azahoantsika fitsarana satria temoantsika ny teny hoe ny tenitsika teo hoe fialan-tsasatra tsy mitovy amin'ny atao hoe fitsarana. Mety hanana fitsarana ianao na dia tsy tonga azy amin'ny fotoana fialan-tsasatra na any am-piasana azy ianao mety manana fitsarana. Mazava be manko ny teny nentin'ny pastera teo mikasika an'ilay hoe inona atao hoe fitsarana dia hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatotra sy maveritretana ho toko izany fa izaho amin'ny ianareo fitsarana. Mbola ampiny ihany koa eo amin'ny andininy kasi amboko manao eto ny zokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Izany hoe fitsarana ho an'ny fanahy zany hoe rehefa tsy azahoana fitsarana amin'ny fanahy zany dia somary atao izay tsy andehanana. Ohatra hoe raisiko fotsiny hoe raha ohatra zao mankany amin'ny boîte de nuit tsy azo fitsarana ianao dia tsisy antony andanantsika kristianina any mihitsy
manjary manimba ny fijarana zay fananto satria makanisa dia amiko sy ny tompo mandeha makany amin'ny fitaiko hoe rehefa manozongozona zany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tokony toerana na tsy toerana koa rehefa mety ho fotoana nandray raha tsy fotoana koa fa nandray aza mijery télévision ianao dia efa mahita sady zatra tsy mety aminao tsy tokony ao kristianina koa mijery film tsy tokony hojeren'ny kristianina koa dia fa reny zany dia atao hoe toerana le toerana moa tsy voafetra géografika fa toerana ihany koa mety ao anatin'ny eritreritra ao toerana daholo zany dia amiko zany ohatran'ny hoe fiambenana ihany kosa aloha dia tsy miova satria tenin'ny tompo zany tokony hanana fitsarana foana tsika fa zany hoe izay tsy azo aotsika fitsarana zany naizanaiza misy atsika na miasatsika na tsy miasa na vakansytsika na tsy vakansa dia mitovy ihany ny fiainantsika momba atsika zany mitovy ihany fa miseklaty amin'ny resaka ara-panahy fotsiny tsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra miseklaty fa mitovy ihany ny fisaina tsy hoe rehefa vakansa dia tout est permis sans être vu tsy zay fa Andriamanitra mahita foana ka mo isika zany le naturatsika tsy miova mihitsy tsy hoe rehefa vakansa dia indro indray ny omby ohatra ny andro soavaly dia mihinana hena fa kosa ny alika sy ny saka kosa dia manomboka mihinana vilona rehefa tonga ny vakansa fa tsy maintsy mijanona amin'ny naturany foana izy ka raha naturana zanak'Andriamanitra zany tsika dia tsy maintsy foana tsy maintsy fa mandeha ho azy zany satria naturatsika dia mba azahoantsika fitsarana dia fifandraisana amin'Andriamanitra mandrakizay ary amin'ny naturana zanak'Andriamanitra foana no iainantsika fa miampy fotsiny ny fifandraisana amin'ny tompo zany eo amin'ny asa sy ny atao salaminay raha raisy fotsiny zao hoe ny akiziko zao ny zanako efa miasa ao izy zany fa izy roa vavy zao dia samy nanao nandritran'ny vakansa vao nahazo vakansa zany zareo ny congé dia tonga dia avy hatrany izy dia nanao colonie de vacances zany nanao monitrice izy zany na araky ny tenin'ny pasteur teo hoe nitaiza ny ankizy ny fiangonana makany amin'ny camp de colonie de vacances reny dia vita iny na vita 2 herinandro izy dia zay indray izy dia nieritreritra hoe andeha indray ary amin'ny famille indray dia nitondra ny mivady indray izy zany dia nitondra herinandro nandeha amin'izay zavatra zay dia ao amin'ny fifandraisana amin'ny tompo mandraka rivotra foana dia zavatra tsara ao marina ihany koa dia mikasika n'ity fialan-tsasatra indrindra dia tsy voatery ho toerana géografika no ahazahoana miala sasatra hoe vakansa zany tsy voatery ianao hoe tsy maintsy hiala amin'ny toerana fonenanao no andeha hanao vakansa na hoe tsy maintsy andeha lavitra arak'izay azo atao aseho amin'ny olona fa hoe na aseho amin'ny tenanao hoe afaka miala sasatra tsy mbola azantsika tao fa mila fitsaharana fotsiny tena zavatra lehibe fitsarana amin'ny atao hoe asa mandraraha ny fivelomana ny asa andavanandro ny fiainana andavanandro zany mitokana na dia eo amin'ny trano fonenanao azy ianao na eo amin'ny toeram-ponenanao aza dia azo atao tsara ny miala sasatra tsy voatery mandany vola zany tsy voatery hoe miala andeha akarivotra iza fa ny rivotra ny misy foana naizanaiza misy ianao fa kosa miala amin'le fiainana andavanandro fitediavana zany mba hionana amin'ny fianakaviana ny ankonana ny ara-miaina mba tena hoe tsy misy an'izany mifatorany ny asa mandraraha zany fa mifantoka kosa eo amin'ny fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra ihany koa satria izay ny tena antony lehibe moa hoe raha makao aminy ianao ka izy mitoetra aminao dia manana fitsarana ny fifandraisana amin'Andriamanitra no tena isiany fitsarana tsara indrindra dia isika kristianina moa dia tena ao amin'izay mihitsy ny tanjontsika hoe mba hiarahantsika mivavaka amin'ny ankonana zany mba fitaizanana famerenana na fiaraha-miaina amin'ny tenin'Andriamanitra indray mba isy tsy fisarahany atao hoe ny fiainana andavanandro ka tsy dia afa miona loatra tsy ampy ny fotoana hiaraha-mivavaka fa dia tena hoe miseklaté ao anatin'izay atao hoe fiainam-bavaka zay eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny mpivady indrindrindrindra ihany koa ary eo anivon'ny atao hoe fiaina manokana miaraka amin'Andriamanitra ihany koa zay zany ny tena hoe fialan-tsasatra tsy miankina amin'ny toerana géografika fa misy ny fitsarana
ao amin'ny tompo ary misekla tea amin'ny fiarahana amin'ny tompo amin'ny zavatra rehetra mandritra izay fotoana fialan-tsasatra izay. Mbola miditra amin'ny détail moa tsika fa dia izay ngamba aloha no hoentiko angamba amin'izay fa ho ampiany izy mirahalahy angamba no ameno afeno bebe. Ya, mirohan'ny amezako ny pastera ny fitenenana dia somary anampy kely an'ilay fanontaniany madame pastera teo ary mino aho fa maro ny mpijery mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao mety manitikitika ny sain'izy ireo ny hoe inona mifantana teo moa misy toerana tokony tsy aleve iverina amin'ilay resaka plage teo fantatsika tsara fa ho antsika kristianina ny azontsika tao dia mety hoe tsika mampiseho fitondran-tena mendrika amin'ny fitafy entina any amin'ny plage fa mety ametra-panontaniana koa ny olona hoe fantatsika tsara fa olona izao tontolo izao marobe ny amin'ny plage mampiseho an'le fitafiana zany dia hoe mbola afaka makeny ihany ve tsika sa misy plage manokana tokony ho alehantsika ve hoe plage ho an'ny kristianina manokana mihitsy mba tsy isian'le maso mijery na fakam-panany inona zany mety mipetraka amin'ny tsiraray avy izay fanontaniana izay ka tsy tokony hifangaro amin'izany sika amin'ny olona izao tontolo izao amin'ny eny amin'ny plage eny izay fotsiny fanontaniana tiako amafisina misokatra ao antsika ny fitenenana. Eny ary raha lalavaritra ny tazako izy no sy dia misy amalo tsy rehetra mba samy tsy mianakavy ny eto tainan'Andriamanitra. Miaraba fiadanan'i Jesosy ho an'ny mpianakavy tain'i Jesosy daholo fa dia makasitraka ny mahita anareo tain'ny tompo. Eny ary tonga dia efa mamaly avitrany moa ny fanontaniako lafaly zany kasika izay toeran'izay sy ny fanontaniana apetraky ny vadiko teo ihany koa dia araka ny tenenin'Andriamanitra hoe aty amin'izao tontolo izao izy no ahitana ny fahoriana nefa matoky fa za efa naharesy izao tontolo izao. Ny fakam-panahy zany dia misy foana na eny amin'ny plage na tsy eny amin'ny plage ary tahaka nefa voalaza teo hoe raha misy toerana tsy tokony alehan'ny kristianina zany dia aleto toka any amin'ny boîte de nuit. Misy ho araka le teniko teo ny plage be dia be ary misy koa ny plage tena extrême mihitsy le manao nudisme ireny tsy tokony alehan'ny kristianina ireny fa ny plage dia be dia be ary fitondran-tenanao fijoroanao vaolombelona na ny fitafinao sy ny fihetsikao dia efa hatramin'ny masonao mijery hoe ny ten'Andriamanitra milaza hoe avy io ny masoko izy tsy jery zava-poana ka raha ivelatra amin'izay tsy moa lavabe fotoana fa eto am-pamararana dia iarahantsika mahita koa moa ny fotoana efa feno dia feno fa zao raha ho anahy manokana zany dia ny ten'Andriamanitra zato zany tsy miala amin'ny ten'Andriamanitra zay tiako ampirisena antsika hoe vakio ny ten'Andriamanitra fa fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako izy ny tenao araka ny salamo fa 7:10 izay efa fantantsika tsara ngamba tsy ho ampianarina intsony tiatra zay fa fampisahivana fotsiny no ataoko satria zay no andraikitry ny mpitandra zany dia mampatsiahy kanefa alohan'io fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako io zany alohan'ny ainganao mihitsy dia betsaka ny ten'Andriamanitra raha tsy laza fotsiny hoe mpitoroteny angamba izay hoe mifanilo zatovo dia mbola tanora ianao aroka ny masonao hijery manao io mandehana araka izay jeren'ny masonao sy mahafaly ny fonao kanefa tareko fa ho adin'Andriamanitra amin'izany ianao ka amarana ko azy iverinao amin'ilay salama eny salama fa 7:10 andiny fa 6:20 dia manamarina zay ngamba ny ten'Andriamanitra ohatra ka atsika jerevana amin'ny tinako niady hoe inona no hiarovan'ny zatovo ny lalaka leny tsy ho voloto. Marina fa tsika rehetra samy nandalo fahatanorana daholo ary ny zatovo indrindrindrindra amin'izao fotoana izao dia misekla tokoa dia hoe inona no hiarovan'ny zatovo ny lalaka leny tsy ho voloto dia ny valiny tonga dia eo ihany hoe ny fitandremana araka ny tenona ka foko rehetra no mitadiaviko anao aza vely hivily hiala amin'ny didinao ato am-poko no iraketako ny tenao mba tsy amitako aminy zay zany le fiarovana tsy miala amin'ny didin'Andriamanitra tsy miala amin'ny ten'Andriamanitra zay le tenako fanao hoe mijery fitaratra tsika alohan'ny hivoaka ny trano dia ny fitaratra ara-panahy dia ny ten'Andriamanitra ka dia zay ngamba no azoko ambara sy amaranako azy dia hoe ny fitandremana araky ny tena dia mino fa mahavaly ny fanontaniana
manapetraky ralafaly sy miaraka zany dia firokana anao ary fidirena makasitraka dritra ny amin'ny fanontaniana. Ya makasitraka pastera mahafinaritra dia mahafinaritra ary mahaliana dia mahaliana ny fandarantsika androany voafetra ihany nefa ny fotoana hahafahantsika miaraka eto kanefa mbola manam-potoana kely ihany tsika raha ohatra ka mbola misy fanontaniana na misy zavatra tiantsika ambara ho antsika mpijery manatrika eto dia afaka mandray fitenenana antsika madame Pasteur efa volombonina angamba dia averina aminao ary madame Pasteur ny fitenenana aloha. Ya makasitraka antsika ny amin'ny valiteny tamin'ny fanontaniana napetraka teo fa angambany mbola fanontaniana no entiko mamarana azy fandraisam-panjara sady amarana antsika agnatso fandara zao satria efa niteny ho Pasteur teo. Ohatra zao ilay fanontaniana misy karazana olona na fianakaviana dia tena hoe miasa izy zany toute l'année dia ny volany rehetrarehetra dia tonga dia hoe mitotona hoe atokana mihitsy hoe budget vakansy. Tsisy mihitsy zany hoe akoatrany hoe mazava ho azy ny vola iainany sy ny sisa fa tena miasa izy zany ho amin'ny vakansy satria hoe ilainy mihitsy io fialan-tsasatra io. Donc misinvestira be izy amin'ny vakansy io. Ahoana indray fomba fijerintsika an'izay amin'ny maha-kristianina antsika hoe mety ve izay hoe tena satria ilaiko ny vakansy dia tena misinvestira foany na ohatrina laniko any amin'ny vakansy dia tsy maninona fa ilaiko mihitsy ilay izy dia misy karazana fianakaviana na olona manao an'izany ahoana ny fomba fijerintsika mpanao gazety indray eto amin'ny AKP télévision mikasika an'izay. Makasitraka. Ia, sotranao anabavy fa tsara be ilay fanontaniana satria tena zavatra tokony ho resahana tokoa ny fotoana moa fofa dia mandeha aingana fotsiny mamaly an'io satria anisan'ny mba manatsikaritra an'izay toe-javatra raha apiko azy zany hoe apiko raha zany hoe misy manangona ho amin'izany fa misy aza ny amin'izao fiainana izao tsy mahangona intsony fa dia tena miditra amin'ny atao hoe findramam-bola zany hoe miditra amin'izay crédit mihitsy zany hoe manao crédit be mihitsy ilay olona anaovana ny vakansy io dia mba miantony dia eo ilay misy éclate araka ilay silazantsika fa ohatrany tsy zakany mihitsy raha tsy aseho amin'ny hafa hoe nandeha taty izy nandeha aroa dia avoakany amin'ny réseaux sociaux be mihitsy ny zavatra hoe Italie izy tany tsy haiko na tany Italie izy tany Washington izy tany tsy fantatra fa tena aseho mihitsy zany hoe tena nanao vakansy ary ny fieritreretana an'ilay hoe nanao vakansy zany dia iny ny ampisehony maizy azy ary mieboebo izy ao anatin'izay. Izay olona izay nefa ny ataoko hoe miala sasatra tsy manana fitsarana satria raha ohatra ianao manao crédit be ohatran'izay vita zany ny vakansy dia tonga ianao dia mbola tsy vita vakansy dia fenetena dia efa mieritreritra ahoana amin'izay ny amerenako an'ity mbola tsy vita koa le vakansy dia efa tsisy fitsarana intsony nefa ny zavatra tanjona sy ny hoe atao hoe but angamba ao anatin'izy dia mba hanananao fitsarana bebe koa nefa dia mifanohitra amin'izay zany ny zavatra misy ary tena manangona ianao fa dia anaovanao vakansy fotsiny ny fanangonanao amiko zany ka mba manangona tokony ho zavatra hafa asa mety tokony natao fitoriana ny filazany tsara mbola tsy mampaninina azy mieritreritra nanangona dia nanamboatra trano izy mba ahafahan'izy menakavy mitoetra manana trano aloha mandritra ny taona aloha amin'iny dia ahafahany mampivahiny ihany koa ny olona sy hitoriany filazany tsara ka mba tsy fantatra naperatra nona miampy fivavahana tsy fantatra fa hoe anaty kristianina moa izy zany dia ohatr'izay fotsiny izy hoe indraindray be fitetika izao tontolo izao be fitetika raha olombelona ho amin'ny fitiavan-tena sy fisisehoana fanandratantena fa tsy fanandratana an'Andriamanitra. Mazava tsara nefa fa ny fanandratana an'Andriamanitra no azahoanao fitsarana ary ny fialan-tsasatra dia tokony azahoana fitsarana be da be miopampana amin'ny seklaty amin'ny fitsarana miaraka amin'ny tokony modika an'ilay fitsarana makanisa aty amiko zay ngamba aloha ny ihany fa fotoana dia ameko amin'ny rahalahy manaraka indray ny fanampiana izay resaka izay satria mihina fa mbola betsaka ny azo mpamelona amin'izany. Iny ary tonga dia horesiko ngamba sady mamitona an'izy ihany koa ho ana manokana amin'izany dia tsara mihitsy ilay manangona vola anaovana vakansy na fialan-sasatra fa araka ny nambarako tegna hoe tsara sady marina no akasitrahana eny atrehan'Andriamanitra dia ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ho ana manokana izao dia
ny tena be am-poko ary efa natao ary mbola atao ary mbola hatao dia raha misy ny azo angonina dia mandeha ary mamanga reny mahantra sy sahirana dia sahirana ireny. Miady zavatra mahafinaritra mihitsy ny mahita olona tena hoe sahirana dia sahirana dia manampy azy amin'ny besoin. Tsika zao miara-mahita fa voavita ny vacances tonga dia rentrée scolaire. Firy zao ny mijaly fa resaka fourniture scolaire. Fa mba tahaka an'iny moa fifalian'ny olona. Rehefa mba tonga ianao manao vacances na hoe après vacances satria misy koa ny vola tsy lany dia na manao économie mihitsy ianao akoatra ny fafinaretiny fifaliana miaraka amin'ny vady aman-janaka zany akoatra ny amin'ny restaurant sy ny place amin'ny tendrombohitra sy andehanana rehetra fa mba mitsinjo ve isika ilay madinika ny tompo satria voalazany matio toko 20 fa izy ataonareo amin'ireny madinika ireny dia ataonareo antitra. Tena moa zanaka olona sahirana taloha dia mahatsapa tsara za misy fitiavana fianarana zany kanefa rehefa tsy manana moyen ray aman-dreny tena fa tena mafy zany. Dia raha misy olona mba afaka manolotra fourniture scolaire ho an'ny ankizy anankiray tena hoe sahirana dia sahirana tena ho tsarovany zaza iny amin'ny fiainan'ireo matory aloha satria natafita azy mitsinjo azy ary zay mahatonga ny tompo milaza hoe nao na ozy dia menareo hanina tsy nanakitafy any tafinareo tsy nanatrano any nampiatranonareo. Tena hoe mahafinaritra zany ny manome araka ny tenandriamanitra hoe mahasambatra kokoa ka tsy iny mahatonga manao vacances mitady fahasambarana raha rahasanibary amiko zany ny tena tsara indrindra mba hitohizan'ilay fahasambarana eo ny aranofo fifaliana miaraka amin'ny vady aman-janaka fa mba tsy mino koa ny hafa. Pajereo reo madiniky ny tompo ireo fa izy moa ny hijerandreo raha tsika kristiana. Tsika kristiana anrasan'ny tompo amin'izy ireo dia zay ngambany amin'ny tenako anazy fa zany amin'ny sakafo ary isan'andro reo indrindra fa rehefa tafaona ny kristiana rehetra manao hanipitoloha ny filazantsika azy dia za dia any amin'ireo madiniky ny tompo ireo foana ny saitra fa dia rehefa misy ny azoko mena na vacances na tsy vacances dia mijery an'ireny no hitako hoe tokony ataon'ny kristiana zany ka dia zay ngamba ny azoko amalina ilay fanontaniana teo raha misy ihany ny budget tsy maintsy angonina ka hanaovana fafinaretana no fotsiny mba tsy nitsovony madinika ny taona. Zay ngamba ny azoko ambara bediveny mbola azo ambara fa tarotra moa fotoana dia tsy afaka hivalapatra tsika fa dia aleo averiko ny tompona ndraikitra ngamba ny fitenenana lafara. Eny ary sotra na amin'ny fitenenana dia makasitraka antsika rehetra nandray anjara tamin'ity fanokafana ny fandaharana TV Agapety indray tao aorianan'ny fialan-tsasatra. Mino aho fa ny zavatra noraisintsika sy saintsaintsika anomanantsika ny ho avy ihany koa indrindra araka ny voalaza amin'ny pastera teo amin'izao fitomboan'ny année scolaire vaovao zao. Mino aho fa mbola hitohy ihany koa izao fandaharana zao satria mbola betsaka ny zavatra tiana ambara nefa amin'ny fotoana voafetra ihany mba tsy hamonina aminay antsika mpijery ihany koa ka dia efa mampiomana antsika indray fa amin'ny herin'ny androany raha sitrapon'Andriamanitra raha mbola tsy tonga ny tompo dia efa homany sady azy efa anontaniana manitsidika anareo fa mbola ho dinihana dia ho tohizana izao fandaharana izao dia misaotra ny mpandray anjara rehetra misaotra antsika rehetra ihany koa nanaraka niaraka ny fanakalo hevitra niaraka nanome valim-teny nanazava ny sain'ny mpijery rehetrarehetra teto dia mangataka ny rahalahy hery manampy ary satria natomboka tamin'ny vavaka ny fandaharantsika dia ho fararana amin'ny vavaka ihany koa dia mankasitraka sady antsika rehetra tamin'ny fiarahana teto mekonao ravitrany ny fitena rahalahy hery manampy. Eny ary fa dia misaotra antsika zany nahavitra amin'ny farany fa dia misaotra ny tompo mihitsy sika satria izy no nahatotosa sy nahatanteraka izao fandaharana izao ary hitondra fitsarana ho antsika tokoa ny izao fandaharana izao eo amin'ny fifandraisana maharitra miaraka amin'ny vavaka tsika. Ny tompo Andriamanitra io dia midera makasitraka anao zay no fitiavanao namelanao anay ahafahanay mamita izao iraka izao hoe mitohy ny filazantsara ny olombelona rehetra. Fomba anankiray izay ilazanay ny fahalebiazanao, ilazanay ny fiavianao tsy ho ela, ilazanay ny fampandrosoana ambainday ny fanjakanao mba ho tena lolaharana, mba ho tena tanjonao ao am-ponay zany Jesosy mba hifampahirezanay ihany koa ary hitaritanay namanay mba hiara isalafa fotoanan'izao fa
betsaka ny vokatra ianao fa vitsy ny mpiasa, miantso mpiasa be da be ianao, dia ny zanako sy ny asan'ny tananao no tianao andray zany asa masina izany, satria ianao ihany koa no momba anay hatrany an-trany, satria ianao no miadidy anay araka ny teninao hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Eo ampelantananao tompo no ametrahana indrindra ny fiainanay tsirairay avy mba hivelomanao hitoeranao ao anatinay fa tsy izay intsony no velona, ka ho tarihanao izay tompo mba ho amin'ny asa tsara eo amin'ny fisainanay, eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiteninay, eo amin'izay rehetra fihetsika izay rehetra ataonay, dia ho fahazavana n'izao tontolo izao izahay, ho fanasiny tany tokoa izahay, na amin'ny fotoana fiasana zany na amin'ny fotoana fialan-tsasatra. Eto Jesosy dia nametraka ianao hoe fialan-tsasatra ve sa fitsaharana, miasa ve sa fitsaharana, moa ve ny fitsaharana afaka mitoetra ao aminay mandrakariva amin'ny fiainanay raha miray aminao izay. Dia tena novalianao zany Jesosy anio hoe tsy mitsahatra ny miantso ianao, tsy mitsahatra ny miasa ianao, ary tsy mitsahatra ny te hanjaka ao amponay sy eo amin'ny fiainanay mandrakariva ianao mba hahazahoanay zany fitsaharana zany. Ankehitriny tompo dia apetraka aminao ny mpiaino tsirairay avy raha lasy anabavy izay eto manatrika eto, mba ianao ihany koa no anome fiadanam-po ny tsirairay avy. Fiadananao no omenao anay efa nampanantenanao, ary ianao tsy mampanantena tahaka ny fampanantenan'ny olona fa ianao kosa dia Andriamanitra ka tsy mba mandaingy. Ankehitriny tompo dia mametraka eo ampelantananao tanteraka ny fiainany ny rahalahy sy anabavy rehetra eto, ny fiainanay menakavy mba tena hoe hoanitra kasitrahanao ny fiderana ataonay isan'andro isan'andro, na amin'ny fiteninay zany, na amin'ny izay rehetra fiainanay zany Jesosy a, dia ho akasitrahanao, hoanitra kasitrahanao tokoa, mivavaka sandratra isan'andro isan'andro. Tompo dia mitenena aminay isan'andro fa tena tsy afaka miaina amin'izao fiainana izao izay raha tsy sakafo mpanavy amin'ny teninao no iainanay koa. Meteza tompo mba ho tena hoe ho tarihanao, ameno ny fanahinao anay tsirairay avy amin'izay rehetra ataonay tompo, ho any amin'izy izay fa ianao manana teny fiainana. Eo ampelantananao ny ametrahanay ny tena hoe fiainanay mandra-piavinao, na mety tonga azany ny fotoana izay andehananay ho any aminao ihany koa Jesosy eo, dia omany izay mba ho vonona mandrakariva, mba atateraka ny fiazakazahanay araka ny tokony ho izy, ka azahoanay zany atao hoe satroboninahitra nampanantenanao anay, ka ahafahanao miteny manao hoe tsara zany tsara midira ny fifalian'ny tomponao. Zany mba tianay hoeny Jesosy, tianay tsirairay hoeny, satria sitraka ao ny mba havonjy izay rehetra natsoinao. Fa izao tontolo izao dia sitraka ao mihitsy aza ny havonjy azy, dia miantso ianao tompo mba izay izao no alefanao n'izao tontolo izao fahazavana tokoa. Misaotra ray noho ny amin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana nitondra famonjena ho anay. Misaotra tompo noho ny fanamasina izay omenao anay hitoetra ato anatinay, ka ahatateraka an'ilay hoe izahay tempolinao ary ianao n'Andriamanitra iny. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompona sy mpanjakanay misaorana izany. Misaotra ray eo. Alleluia. Amen. 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 Agasitraka amin'ny vavaka rahalahery dia amin'ny herin'ny indray zany raha sitrapon'ny tompo dia mbola mihoneto antsika hain'ny tompo daholo. Mariana moa zao fandarana zao dia mbola azonao arahana ho antsika zay tara, mbola azonao arahana ihany koa zao amin'ny YouTube na any amin'ny tranonkalan'ny radio Agapea. Dia manasa antsika mpitiavana ihany koa raha misy sosokevitra, raha misy fanamariana tianao aroso ho fampandrosoana sy ho fanatsarana ny fandarana, aiza misalasala fa vonona andray anao, andray ny sosokevitra ao ny tompona andraikitra. Tahiny Jesosy daholo ary tsika rehetra. Tahiny Jesosy daholo eo